Izay ny amin'ny vaovao iny fa nikatona nanomboka omaly ny varavara ny boriboritany faharoa etsy Ambanidia mitaky ny fialan'ny délégué eny an-toerana ireo mpiasa ao amin'ity boriboritany ity. Maro ireo antony nambaran'ny mpiasa na tonga izao toe-javatra izao. Raina tamin'ny syndicat mpiasa hoe zavatra tsy mety atao zavatra tsy mety eo am-pifampitongana zany indrindra satria eo ny fandrahonana lava ny mpiasa roana kada sy ato itsisany tsy nahazo rehetra nadoavany délégué ary tonga tany fikasiha tanana mitsy tamin'ny herinandro hoe mpiasa angasiha tanana zay tsy fanarahan-dalàna metatra hoe mariage mariage mivoaka zay maro loatra mariage mivoaka tamin'izay délégué zay tsy nazahoana ordonnance apoka amin'ny fitsarana satria tokony maka ordonnance ny fitsarana aloha zay vao afaka manao mariage mivoaka ny olona zay nefa tsy ara-dalàna zany zany fatelo manaraka ny commune-Antananarivo ohatra ifa tabataba foana hoe tsy manambola nefa misy vola tokony hiditra any amin'ny commune tsy tafita satria monsieur le président no lasa manome alalana olona norona trano établissement d'arrondissement raha toaka any anafantanana efa fanaovana izany ireo antony ireo zany mahatonga mpiasa taraina mangataka amin'ny fialan'ny délégué deuxième valorisation presque mpiasa rehetra nahazo daholo akoatran'ny olona kaiky ary io na fa tena 100% zay reo